no tena natezitra n'Andriamanitra. Dao aritsika mamaraparantsika manao hoe soratra masina sy ny LGBT. Misy soratra masina zany tsara ihany ny aniotsika zany mantsy fa raiso ihany reny anoanan'ny LGBT n'io position io ny mikasika ny Davida sy Jonathan zay milaza hoe tiany takany tenany mihitsy tiany Jonathan takany tena mihitsy Davida. Fandraisan'izy ireo dia voasoratra amin'ny teny feno fitiavana lalina ka misy mpandinika mahitsy zany mihoatra noho ny namana tsotra. Tsy mpinamana fotsiny zara reo fa tena miaraka reo araka ny fandiniany azy fotsiny fa tsy hoe zany lazay soratra masina akory fa misy amitié profond, amitié, grande amitié entre David et Jonathan, zanaky Saul ny Jonathan ary Davida ho mpanjaka tade aoriana. Jonathan politique io zany misy resaka relation politique ao. I Jonathan fa malala hoe ity ho mpanjaka ty rangaha ty de mpinamana izy roalahy, namana izy de narovany Davida. Asan'Andriamanitra eo fiainana koa zany fa tsy hoe homosexuel akory ny zalahy. Zay zany ndreny fa toanan'ny LGBT moa ireo zany ampiasay ny soratra masina io 1 Sam 18:20 toko fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo zany toanan'ny LGBT. Faharoa ina koa ny toanany ny resaka Rota sy Noémie. Naomi moa zany fa di Noémie ny keo amin'ny teny traro hébreu. Naomi de bokon'ny Rota io fakata sy ny vady aman-janany. Vadin'ny Lota koa aza mbola nierika sy ny vady aman-janany. Vadin'ny Lota koa aza mbola nierika de lasa vangatsira de mbola ao foana le tsangambato vangatsira mandraky androany. Nda rehefa makany Israely nareo mitsangatsanganany fa aloha tsara ny ady aloha. Le tsara ny ady aloha fa eny eto Madagasikara manao tourisme makany PDB fa mila manambola fotsiny. Mila misy moramora ihany nefa zay mahafinaritra mandeha any Israely mahafinaritra be any. Ndao aritsika Leviticus 18:22 sy ny 20:13 mandrara mazava ny firaisana ranofo samy lahy ao momba ny lalàna momba ny fahadiovan'ny Israely. Afakio